tonga tena aminao tsokolo batida eraka ny trano aloha tena faly be misy an'izay point zay hoe za tena anisan'ny curieux hoe inona ny zavatra mitranga any ivelan'ny Madagasikara tena rêve d'enfant le izy dia hitako le izy tamin'ny alalan'ny cinéma sy tamin'ny alalan'le film farany teo azo lasaina hoe aboutissement mihitsy izay nampakaran-doha be anazy satria hoe azo tratra zany ty le rêve dia ho aiza indray. Resaka momba résilience sy ny rédemption le izy amina vie familiale zany hoe fiainana am-paraitam-po, fiainana fianakaviana anankiray. Fa tena tinihana misy complication be ao anatin'ny relation familiale ao. Paraitam-po samy paraitam-po sy ray aman-dreny. Avy aiza le idée avy amin'ny fiarahamonina iainantsika angambany. Fiarahamonina ny aina koa, fiarahamonina ny aina manodidina anazy. Passionné an'le code automobile ve? Tsy tena passionné ana cinéma kokoa. Direct daholo rehefa cinéma na western io na samouraï io na automobile io na science fiction na fantastique. Za mitety a Madagasikara matetika ny asako dia nisy côté koa tao hoe mila aseho anaty film zao atsara Madagasikara zao izay anisan'ny nafaly anazy satria tanteraka le izy fantatry ny olona Madagasikara rehefa avy nahitan'le film betsaka ny olona te hijery a Madagasikara tao aorianan'le film dia efa réussite be koa izay amiko. Hitako hoe nandona be amin'ny publika le code automobile eto Madagasikara. Ny ankabeazan'ny film tsinona manana tendance amidy aman-trano izay dia faly ny olona rehefa mahita film mivoaka ny trano mahita paysage mahita ny arenan'ny paysage-tsika. Raha izay fa faharoa koa performance ny mpiara-miasa rehetra, précisément ny actrice niara-niasa, ny équipe rehetrarehetra. Rehefa tany a Californie sy New York dia natsapa hoe mbola tena absent eo amin'ny sehatra international ny gasy. Efa tena misy manao be dia be amin'izao fa misy tamin'ny sehatra maro be dia be efa be dia be mihitsy ny gasy miesaka. Dia mbola natsapa an'izay besoin izay hoe mila manao présenceura tany tsika. Dia misy nanontany moa androany hoe fa inona moa ny ilavantsika manao présenceura tany? Raha hiresaka cinéma fotsiny tsika raha misy production avy any ivelany fotsiny ohatra anankitelo na efatra na dimy isan-taona tonga eto hamokatra film noho ny fahafantarany a Madagasikara dia efa miteraka asa aman-jato ny aman'arivony zany efa miapporter amin'ny économie antsika zany dia izay anisan'ny tanjoko hoe tanteriko any ampototsofin'ny olona any ivelany hoe misy Madagasikara misy zavatra tsara afaka atao eto dia tonga ny olona avy eo manao investissement eto amintsika dia miasa ny tanorantsika tombo ny économie antsika. Andalam-pamokarana long métrage izay amin'izao visiteur ny titrana lolo vokatra amin'ny teny gasy. Efa misy trailer mandehandeha tapenareo visiteur Mythique Studio dia efa mahita sahatra zany nareo hoe zao ny bande annonce. Normalement d'ici 6 mois tokony tafavoaka eny amin'ny écran le izy. Fomba hitondrana azy amin'ity indray mitokaka ity tonga dia direct hozarainay amin'ny public le izy fa tsy alefa any festival fa tonga dia hojerentsika anaty salle, hojerentsika en ligne sy ny sisa. Afaka nataony hoe manao film dia ho ana festival dia makany avelany izay dia mahazo asany dia miletika any. Afaka manao an'izany ary tsisy maharatsy an'izany. Fa za manokana za industrie eto Madagasikara no tiako hivelomana, industrie eto Madagasikara no tiako hiakatra dia valiny io teneniko hoe andala-panaovana long métrage izay vita ny azo lazaina hoe fianarana zany nandritry ny 9 taona na mpianantena sy ny sisa. Fa fotoana izao zany ny action mamokatra film izay ho an'ny malagasy ho jeren'ny malagasy manontolo sy farany betsaka.